Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Fanarana arahanao eto amin'ny andramoka izao sy ny akiradio. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany alina ora eo. Vavaka fiamenana. Arahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Kolo Salama Mivady sy ny groupe izay maharesy. Andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Sambatra izay volanihaino ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo am-polambaravara. Ny aleon'ny fiamenana amin'ny alina ny maso mba isaisainako ny teninao. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Alléluia, dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasina mba malala no mihaona amintsika amin'izao fotoanana izao dia falibe indray ny tenako mihaona aminao eto androany manona fiadanana tompo ho amintsika tsirairay avy isy atokantrano isy ambatan'olona izay tratrantso miaraka aminay dia misaotra anao mifidy araka aminay eto amin'ity androany ity anatin'izao vavaka fiambenana iarahanao fandarina andramoka izao ny akiradio ny mpikambana anatin'ny groupe izay maharesy ny fiadanana tompo ho amintsika tsirairay avy rahandroany aloha tonga miaraka aminay dia teteny aminay tsika sendasenda mihitsy akory izao fahatongavanao eto izao fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Halleluia, resa lahatra amin'izany mihitsy ary avana malala. Koa dia maretatra amin'ny farany adin'ilay sasany eo ny raha antsika dia adin'ilay sasany ino fa ampitombo ny finoanao amelona indray ny fanantenanao atonga anao hiala amin'ny fahakiviana mety hiala amin'ny vilalana tsy amin'ny famoiza-po fa tena hoe hitombo amin'ny fahalehibiazan'ny finoana dia hitombo amin'ny firetana amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ihany koa. Ny tompontsika rehetrarehetra fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Milo zavatra rehetra andao antsika hivavaka metraka amin'ny fotoantsika mpiretan'Andriamanitra. Andao ampandrotsika ny rahalahintsika Markery ao Madagasikara. Izy mitondrantsika anatin'ny vavaka fanombohana. Ny tompo rahalahy Markery, anao ny fitenenana. Azoko asitsaka indrindra pasiterana amin'ny fitenenana dia mbola fantsinakonanao ary miaraba koa ny mpanaraka amin'ny vavaka fiambenana rehetra sy hoe ilay groupe izay maharesy. Dia araka hivavaka ary tsika fetsika mpiretan'Andriamanitra zao fotoana antsika izao ary araka hivavaka tsika. Dia Jehova Andriamanitra raina masina indrindra raina amin'i Jesosy Kristy tomponay aminy. Velom-pisaona sy fakasananao izay Jesosy malala ny amin'ity fotoana mamy indrindra ity izay fotoana ahafahanay mihaona aminao indray androany, fotoana ahafahanay mametsika ny tontolo mpiainanay indray aminao androany, fotoana ahafahanay mihaino ny teninao. Jehova Andriamanitra tena hoe fotoana sarobidy izany hoe mihaona aminao izany Jesosy. Fahasoavana sarobidy avy aminay izany ny mihaona aminao, mihaino ny teninao, mandray ny teninao. Jesosy malala dia tena hoe ampiasaka feno ampilatanao sady ary fisaorana ianao sady Jesosy malala ny amin'ity tontolo andro anomenao anay tamin'ity tontolo andro anio ity. Trapanay ny fiarovanao anay, ny fanatrehanao anay Jesosy malala, ny asa mandraharaha anay Jesosy malala dia tena hoe feno fiarovanao izany. Dia tonga soamatsara Jesosy eo anivon'izao ankonina sy tokantrano izao. Soranay aminao satria na dia teny alala tena dia tsy mba azony loza Jesosy na nahazo fahasaponana. Tena hoe tsapanay izany fanatrehanao izany dia tonga soamatsara hoe tafio ny eo anivon'izao ankonina izao Jesosy malala. Tena falitra ary soranay aminao izany. Soranay aminao ity fotoana mamy indrindra ity raha afaka hihaino ny teninao indray Jesosy malala androany. Dia atolotra sandro ampiretan'Andriamanitra ny zavatra izay ataonay Jesosy ary tolotra anao amin'ny fotoananay rehetra. Angataka izay ny amin'ny firetananao manokana ny connexion Jesosy malala, ny amin'ny jiro tapatapaka ny connexion, ny amin'ireo fotoana izay ampiasainay dia ny ordinateur izany, ny telefona, fa tena hoe tsisy fahasapoana Jesosy malala. Fa tena hoe afaka mindinika tsara ny teninao izay, afaka hihaino ny teninao izay. Aninona izay mety hevitra rehetra dia leva amin'ny tany. Tonga tsy fifantohanay Jesosy. Dia faharoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay sary tokoa izany Jesosy. Jesosy tatana ny fotoananay
mangataka mifanamasina taridalany amin'izay rehetra taona eto tsy andeha fampalalezana amin'ny fahaizanay mifanamasina ny ampianatra indray ny teninao hitaridalana anay androany an'olon-tsainanay androany ary mpanompo Andriamanitra androany raha hiteny Jesosy malala dia tsy tena araka ny fahalalany sy ny fahaizana izy fa andeha kosa araka ny fitantananao fanamasina ary andeha araka ny talika avy aminao Jesosy malala ka niza henony teninao androany dia tena hoe azo kasika manokana mihitsy iza henony teninao androany tao anatin'ny olana tsy zavatra maro isan-karazany dia fenao ny asa amin'ny tsirairay avy Jesosy tsy avelanao sy alamaina Jesosy fa tena samy andray ny anjara tsirairay avy ny tsirairay dia mankasitraka indrindra Jesosy malala nalatsara bidinao Jesosy Kristy tompo sabata fa nalatonay izany vavaka izany. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka ny anao raha marikely tanaty izay vavaka mampianentinao izay dia Jesosy any ambali fidianao mitombositra sy fahasoavana hatrany maheriza foana amin'ny asan'ny tompo. Raisy ny tsodrano ary tsodranotsika androany lavalava salamo faraika amby roapolo amby zato manontolo ny tsodranontsika amin'ity androany ity. Salamo faraika amby roapolo amby zato manontolo ny soramady dia mifatokiny izay manana ny Jehovah ho mpiaro azy. Alleluia, amin'ny anaran'i Jesosy. Manompo masoko any tendrombohitra avaiza ny famonjena. Ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mahavelo ny angozozany ny tongotrao, tsy rendrena ny mpiaronao, iny tsy matorina rendrena ny mpiaron'ny Israely. Jehovah ny mpiaronao, Jehovah ny fialofanao amin'ny ankavananao, ny masoandro tsy mameranao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehovah iaranao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanahinao izy. Jehovah iaranao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Halleluia, amen. Iaro anao Jehovah, tsy matory izy andro aman'alina dia miaro sy mitsinjo anao izy ary ninona eo anoloanao tsy mahavelany angozoozo ianao fa eo foana izy hitondra vahaolana anohana anao amin'ny fomba rehetra izay mety tsy ho takatry ny sainao. Mety manontany ianao amin'izao fotoana izay manompo masoko eny an-tendrombohitra avaiza moa ny famonjena. Halleluia, mety voadidina fahavalo tokoa ianao dia tsy fantatra intsony avaiza amin'izao moa ny mba hivoahan'izany vahaolana izany. Fa za miteny aminao fa Jehovah mahita ny hamoahana izany. Avy any an-danitra mihitsy ny idiny. Misy fotoantsika tsisy vahaolana fa tsy avy any an-danitra sisa ny vahaolana andrasantsika. Dia za miteny aminao androany hoe halleluia, hidina avy any an-danitra ny vahaolana ho an'ny olanao io dia rapitranao hijory vavolombelona amin'izany. Za mita iny tompontsika rehetra raisy ny tsodrano angidina andrina soa ianao niditra volana teto androany da raisy fa tsika rehetra samy mandray amin'izany tsodrano zany angidina andrina soa France, Erikaraky France, Kadakavalala France, Rosemina France, Angidina Rodriguez Arabie Saoudite, Mirandre Malala Allemagne, Lovlitina France, Angidina Rodriguez Arabie Saoudite, Tozy Jesosy Fanakizay Allemagne, Soameva France, Artisanate Madagascar France, Thierry Berthelot France, Fabiola Menjanahary Koweït, Kikirandre Rasoul Madagascar, Anjasika Patici France, Belsava Koweït, Razan Josevi Koweït, Mampionina France, adiniko nanao an'iny ala une iny Tina Rakotoary Zaka France, Kodanela Belgique, Emy Manambotso France, Melso Beanjana Arabie Saoudite, Dodonelina France, Angina Rodriguez Arabie Saoudite, Lovlitina France, Razana Monique Dubai, Fernanda Rakoto France, Emy Manambotso France, Marina Tiana Canada, Natalina Marisaline Madagascar, Marie-Angela Dubai, Alléluia. Zay ny tratrantso. Alléluia, zay ny niditra vao azo karabaneto aloha mandra-piandriny hafa dia ndotsika hijory vavolombelona. Inona no fahasoavan'Andriamanitra ny raisinao indray androany taoriny anomaly. Zay androany ny ampiasana anay rehefa misy ny mivadika ny tonontaona, mivadika ny taona ohatra hoe printemps hivadika été hivadika automne, automne hivadika hiver, hiver hivadika printemps. Dia inona ny zavatra misy? Dia misy fiaraha-misakafo kely foana ao aminay, karazana ohatran'ny hoe goûter zany fiaraha-misakafo. Dia androany tapa-maraina zay nanao an'izay. Efa nanao an'izay androany
dia vakakany hoe mbola manao an'izany ihany ny fiasana nefa nefa anaty fahasahiranana mandalo fototsaratra mantsy fiasananay amin'izao fotoana izao fa ny tena fahagagana rehefa namalala dia nioraka ny ray tanàna fa nozaraina enveloppe ohatran'ireny faran'ny taona ireny dia nandray carte cadeau tena misy ihany nisambatan'olona tena samy gaga ny rehetra hoe way alleloia za tena faly be satria tsy nanantena tsy nisy nieritreritra mihitsy hoe mbola andray carte cadeau zany ny andro tsy hoe faran'ny taona tsy hoe inona fa dia ohatrany hoe zarazaraina fotsiny ny ohatrany nefa araka ny teniko taminareo hoe efa mandalo fotoatsaratra ihany ny orinasa ny fiainany ty efa mafy fa tena nahazo chèque cadeau carte cadeau dia tena hitako hoe fahasoavan'Andriamanitra aloha zay jereko fahavolomely zany satria fahasoavana tsy mba zavatra kelikely zany fa ngezingeza nisy ihany dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra zay nafaly be an'androany dia zaraiko aminareo anjaranareo ndray zao inona no azonareo ambara inona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanareo tamin'ity androany ity dia andaontsika amin'ny voninahitra n'Andriamanitra tsy avelatsika nao ty mpandarana ity raha tsy misandratra Jehovah Andriamanitra andaontsika ataontsika tiry ity ho anareo izay rehetra ataontsika manampy an'le tsodrano teo dia anareo izay ketraketraka mety kivikivy mandalo olana sy ny miasika fahavalo isan-karazany dia atototranao an'le ranabavina ndefa message tamiko tamin'ity androany ity sy voeo izay miatrika ny olana izay atrehana dia izao no teniko anao ranabavy malala mahafantatra ny tenanao ianao hoe tsy matahotra tsika fa tsika tsara toerana aiza ny toerantsika alleloia ao ambany elatry ny tsy to dia ny volonelany eo anarony any antsika isan'andro zany no atonga antsika mbola tafajoro tahaka izao tonga soa tahiny tompoko erana miarinaina France lasaritsika totratsika mpitaovana ve tirity dia meno finaritra daholo soratana re ny fizona vavolombelona dia vakiko eo arinany ty ray ty vanomboka ny tory amanelatrao Toetra miafina eo amin'ny fanatrehanao ankatony avy indrindra manamasina zirairy eo ambany elatrao Andriamanitra mahery toetra miafina eo amin'ny fanatrehanao ankatony avy indrindra manamasina zirairy eo ambany elatrao Andriamanitra mahery narivarivo lava latsy mifofoaina manao zay amitsingiziny siakasika lefefenanenako narivarivo lava latsy mifofoaina manao zay amitsingiziny siakasika lefefenanenako nilazaiko Lazai, tu kunualia Andriamanitra saksinu
fanokeza tsy misy atahora matikisasino Alleluia, nisy fotoana tena nampahery mafy mihitsy nisy fotoana rehefa namaraty ny atrehako ady fa tena iniriny ny iraiko ny tendrombohitra. Alleluia, fa afaka tendrombohitra dia iniriny ny iraiko tamin'izany. Tena souvenir ho anahy mihitsy iniriny. Dia tena mampahery ahy mihitsy ohatran'ny hoe tena reko mihitsy hoe tena ho anahy ilay hira tamin'izay. Alleluia, maka fidina vavimbelona tsika fa mahita ny zavatra soratany ranavavitiana rakotoary zaka io fa za aloha ranavavitiana rakotoary zaka andreo marqué an'izay fa tao anatiny ataoko hoe 20 andro teo tsy ohatran'ny isan'andro. Za mantsy tena mampiasa telefônina be mihitsy na zao telefônina roa foana zany ny ampiasaiko raha kely indrindra na telo rehefa mandeha. Zany hoe telefôna io tena ampiasaiko be foana io isan'andro. Dia tena miremarqué amin'ny zavatra tena rakotoary zaka io aho zay teo amin'ny ataoko hoe 2 herinandro mahery teo tena lasa miramo ny telefôna tsy ohatran'ny isan'andro fandeha ny telefôna io. Tsy hoe ny telefôniko no misaofy na hoe ny telefôniko saturé fa tena reko mihitsy ny ohatra tsy haiko ny areo ohatra mandefa messenger zao nareo ela be vao mipotra le hoe iza raha ohatra hoe mipotra kely eo fotsiny hoe misy mandefa message dia mitsokatra hoe bulle tsy fantatra hoe izy io fotsifotsy fotsiny no mipotra. Dia ohatra hoe maro misedra olana miresaka connexion za aloha tena mitovy aminao tena rakotoary zaka na dia tsy any Paris ary ny tena hoe fa aty alavilavitra za tena mahatsapa atao fa niova ny resaka connexion io niova ny tanjaka io ka tsy haiko na tsy kesina hoe mety miremarqué an'izany. Alleluia, izany no nanoratra tonga soa Hortensine Koweït, tonga soa ihany koa Claude Arazaka France. Fabiola no nanoratra voalohany hoy Fabiola hoe alleluia, isorako an' Jesosy isorako ny tompo fanafinaritra be ny tontolo androko androany nomeny hery sy tanjaka fahasalamana nomeny izay zaza tsy nahare loza na vavoaratsy tamin'ny ankohonana finaritra n'Andriamanitra irery ihany. Amen. Alleluia. Omarina tanay soran'Andriamanitra fa mbola misy sakafo trano ary tafo tsy nahenona vavoaratsy avy amin'ny fianakaviana. Amen. Hoy ranam-bavitody hoe teranay Jesosy fa tsy dia salama teo dia efa sitrana zao voninahitra ho azy irery ihany. Amen. Alleluia. Hoy Marie Hortensine hoe tahiny Jesosy tsika rehetra kay. Sotran'Andriamanitra ranam-baviera tamin'ny tontolo andro nafinaritra nomeny izay zaza nay mianakavy velonay. Alleluia. Amen. Tsara Jesosy. Anao izy sokisomefa teranay Jesosy malala tompony sabata fa vita somatsara ny tontolo andro, vita somatsara ny rendez-vous tany amin'ny ophtalmologue tsisy zavatra gravy na azo fahasalamana hatrany tsy naheno vavoaratsy mbola velonayna somatsara sika mianakavy tonga eto tsara anao Jehovah ray aman'ala tompony sabata. Alleluia. Amen. No elifanto tahiny Jesosy ihany koa tonga soa hoy raha tojo hoe alleluia. Ny tontolo androko androany dia isorako an' Jesosy fa vita somatsara daholo ny adidy aman-draharaha rehetra dia teraiko Jesosy niaro anay mianakavy kely indrindra na dia somary lavilavitra nalehako
sy nanome sakafo zaza ho anay. Halleloia, tsara Jesosy. Izy raha baviliana hoy zokolina hoe aleloia misosin'Andriamanitra lehibe niaro anay tamin'ny loza sy tamin'ny roforehetra indrindra fa nivadiko naratra dia nivoto ny tanany noho ny asa nitady dokotera teo akaikin'ny Parine nahita nitady dokotera dia teo akaikin'ny Parine nahita ny vadiko dia naka rendez-vous kanjo nijery tamin'ny site ny Doctolive dia nahita ty akaikinay ho amin'ny rapitso. Tsy mila mandeha lavitra aleloia tenay Jesosy amin'ny fanampiana voninahitra ho azy ihany. Amen. Halleluia. There was a time when that song encouraged me. Oui, Marina Tiana. Mandika ny tenintsika. Misaotra Marina Tiana. Natỳ aminay koa pastera matetika misy foana misy ka ny telefona connexion ny TV. Tena osiny lasa ambany be le izy. Koa tanilay aleloia misaotra Jesosy malala fa mbola teo foana izy niaro sy ny tantana ny menakavy sady nomeny hery sy tanjaka ary fahasalamana hatrany voninahitra dia ho azy irery ihany. Aleloia, amen. Aleloia. Sady tonga soa ihany koa tanila. Hoy sokelika hoe aleloia dia raiko Jesosy fa mbola nomeny hery tanjaka ary fahasalamana anay menakavy kely dia ny tontolo androko androany dia tena piasa be. Fa dia raiko Jesosy fa tena lamina avokoa ny asa natao rehetra sady nisy fahasoavana tokony tsy dia nomena androany. Aleloia. Izay misy moa ny définition ny fahasoavana tsy tokony anao rehefa nomenanao. Aleloia. Hoy asanay donay Jesosy malala fa afaka manatrika izao afaka fiabenan'izao rehefa nanana olana be tamin'ny connexion noho ny masoandro tsy ampy aty aminay. Aleloia. Tsara Jesosy. Thierry Albenza France tonga soa. Anao izy Thierry Berthelot. Très bonne journée aujourd'hui. Repos cet après-midi. Journée ensoleillée. Journée ensoleillée. Merci Jésus pour cette journée agréable. Alléluia. Amen. Merci Thierry. Alléluia. Zay ary Noël. Sotratsika rehetra zava-dehibe ny famezam-boninahitra n'Andriamanitra. Jesosy ny amaly avy zato arivo entsy manapataperina ho anareo. Hitanareo tsara fa nareo ny jovavolombelona ireo raha pisinareo mbola manitsy lavavolombelona vavao satria izy hoe allo itoy. Alléluia. Dia aminao kanokatra lalina vavao ndray izy dia indray ny ahafahanao mijoro vavolombelona raha pitso. Tahiny tompo mankasitraka atsika tsirairay avy. Zao tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao. Raha nambavitsika Fabiola zanak'andapa Fabiola atsia Koety izy nidonantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany. Hoe manambotsoa hoe sorako ny tompo fa mbola notahiny ka tonga soa eto indray voninahitra n'Andriamanitra rery ihany. Amen. Halleluia. Daoary metsika fitenenavatra ny raha nambavitsika Fabiola anaza fitenenana dia avy eo miverina eto mitondra melabelarina ho an'ny toteny. Fabiola anao ny fitenenana. Halleluia. Dia makasisika indrindra pastera nanome fitenena ny tainy tompo manokana narengenakavy kely dia tainy tompo ihany koa sika rehetrarehetra dia fanaraka sy tapoka izao bavaka fiangenana izao. Dia mbola resaka fifaliana sy fahasoavana lehibe ho anary avana fa ahafahako izarany tenin'Andriamanitra amintsika androany ity dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Halleluia. Amen. Ny tenin'Andriamanitra dia tsika ifampaherezana androany ry havana dia hitantsika any amin'ny mpanjaka faharoa. Mpanjaka faharoa toko fahavalo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaeniny. Mpanjaka faharoa toko fahavalo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaeniny. Ny soramandry vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny aminareo an'ilay vehivavy Sonemita ny tramony sy ny taniny. Andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Elisa efa niteny tamin'ny ravehivavy ren'ilay zazamaty ny filominy ka nanao hoe miainga ka mandehana ianao sy ny ankonanao ary mivahiny any amin'izay azonao hivahinianana. Fa Jehova efa niantony mosary sady efa tonga izany ka haharitra fitoana ny amin'ny tany. Dia miainga ravehivavy ka nanao araka ny tenin'ilay lehilahin'Andriamanitra. Eny lasy sy ny ankonana ka nivahiny fitoana tany amin'ny tanin'ny Filistiny. Ary noho afaky ny fitoana dia nody avy tany amin'ny tanin'ny Filistiny ravehivavy ary lasa nitaraina tamin'ny mpanjaka izy ny amin'ny tranony sy ny taniny. Ary ny mpanjaka niteny tamin'ny Gehazy zatoviny lehilahin'Andriamanitra hoe masina ianao lazao amiko izay zava-dehibe rehetra nataon'i Elisa.
Ary mbola nilazalaza tamin'ny mpanjaka ny amin'ny namelomany Elisany maty izy dia indro ilay vehivavy reny zaza maty ny velominy nitaraina tamin'ny mpanjaka ny amin'ny trano sy ny taniny. Ary hoy Gehazy, ry mpanjaka tompoko, ity ilay vehivavy ary io koa ilay zanany maty ny velomin'ny Elisa. Ary noho ny nanontaniany mpanjaka rahavehivavy dia nilaza. Ary dia notendreny mpanjaka ny tandafa anankiray ka nomeny teny hoe avereno izay azy rehetra ary onery ny vokatry ny tany rehetra hatramin'ny andro nialany tamin'ny tany ka mandrakatehiteny. Haleloia, amen. Ny ataontsika aloha hevitra ity tenin'Andriamanitra ity ry havana dia ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Ny fahalehibiazan'Andriamanitra ary maneho fa mahagaga ny tompo ary mampiasa ny mpaminaniny ao an-dafy izy. Mahagaga ny tompo ary mampiasa ny mpaminaniny ao an-dafy izy. Inona tokoa moa ny zavatra mitranga? Raha fitsimitsika ny tantara ry havana malala dia ny tapany voalohany dia manambara ilay tohin'ilay vehivavy Sonemita izay efa hitantsika any amin'ny mpanjaka faharoa toko fahefatrano. Ary ny tapany faharoa amin'izao tenin'Andriamanitra izao dia ny amin'ny fanehoana fa tsy revesina mihidy Andriamanitra. Amin'ny fametrahana olona amin'ny fitondrana na tao amin'ny Israely izany na tao Joda izany na firenena hafa izany. Hitantsika eto tany Siriana. Ny lohateny dia ataontsika hoe Andriamanitra mahagaga. Misy tantara tsy revesy mandidy Andriamanitra. Tsy mbin'Andriamanitra ny olona izay matoky azy. Haleloia. Hitantsika ny tantaran'ny vehivavy Sonemita ity amin'ny 1:2. Ilay vehivavy Sonemita izay tena nampiasain'Andriamanitra tokoa nampiantrano Elisa tamin'ny fotoan'androny. Ary tena nanomana hevitrano mihitsy ho an'i Elisa dia novalian'Andriamanitra izy, nomena zanakalahy. Nisy fotoana nefa maty io zanany io. Ary mbola Elisa ihany koa nampiasain'Andriamanitra namerina ny ain'ilay zaza ho vilona indray. Haleluia. Ty vehivavy ity no iresahana eto. Tsy mbin'Andriamanitra satria natoky azy. Rehefa nampahafantarin'Andriamanitra Elisa fa ho avy ny mosary handritra ny fitotoana dia nolazainy raha vehivavy Sonemita. Nataony hoe miainga ianao sy ny ankonanao ary mivahiny any amin'izay azonao hivahinanana. Fa asian'i Jehovah mosary ny tany rehetra ary hahatra izany satria mandritra ny fitotoana. Tena fitiavana manokana izany ny ry havana satria ny ary mankatao ny tenin'Andriamanitra. Ary lehibeko dia hoe miainga mandehana ianao sy ny ankonanao. Izany hoe arovan'Andriamanitra mirantsy ny olona izay matoky azy. Haleloia. Ity vehivavy ity rehefa nandray ny baiko tsy niteny akory izy hoe rehefa nandray ny teny ahoana koa izany ry lehilahin'Andriamanitra. Zaho hoe dia andao ny tranoko sy ny taniko andeha hivahiny amin'ny olona tsy fantatro any, tsy fantatro olo na afaka handray anay na tsy. Zaho hoe manana ny taniko manana ny tranoko nefa laozako tsy hoe aharitra 2 volana 3 volana fa fitotoana. So dia efa tsy fitiavana kosa izany ry lehilahin'Andriamanitra. So dia efa tsy rariny kosa izany. Tsy izany ry havana teny'ity rahavehivavy ity. Fa rehefa nandray ny baiko izy dia miainga avy hatrany. Haleloia. Miavaka loatra tokoa vehivavy Sonemita ity tany finoana, tany fitiavana, tany fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Dia narovan'Andriamanitra tahaka ny anak'Andriamasina satria mahalalana. Haleloia. Inona zavatra nitranga rehefa notenenin'ilay lehilahin'Andriamanitra raha vehivavy dia nankatoa avy hatrany. Miainga raha vehivavy ka nanao araky ny tenin'ilay lehilahin'Andriamanitra. Haleloia. Na koa hoe nankatoa izay baiko ny Elisa izay napetrak'Andriamanitra taminy. Satria niafatra avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia niafatra izay avy amin'ny mpaminany dia avy amin'Andriamanitra. Lasa ilay vehivavy Sonemita
nifindra toerana izay nitady toerana tany amin'ny tany Filistiny izay afaka izay nafahany nitoetra. Hitantsika amin'ny 9:7 izay tanàna nafahany nitoetra. Haleloia. Vehivavy nankatony baikon'Andriamanitra. Raha aka ohatra anankiray kely isika ilay avy ny tenin'Andriamanitra ity ny endriky Elisa eto dia mpitory ary ny endriky raha vehivavy Sonimita ity dia mpankatony teny mitady olona mpankatony tahaka ity vehivavy ity koa Andriamanitra androany. Manahoana ny fankatoavantsika, fandraisantsika ny teny izay toriana amintsika avy amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra. Manahoana ny fomba fankatoavantsika izany. Mety misy eny ny olona ambara zavatra ohatran'izao, ohatra tena misy mosary iny dia mety mamaly ilay olona hoe marina ve izany, izy tokoa ve izany, dia ahoana koa fitrangan'izany. Misy koa mety milaza hoe avelao ave dia hita izay tokony atao amin'izany rehefa tena tonga ilay izy. Fa tsy tahaka izany vehivavy Sonimita ity, fa tonga dia miainga avy hatrany. Haleloia. Mampatsiahy isika koa ny tantaran'i Abrahama. Vao omaly isika ny toriteny ka niaino tantaran'i Abrahama. Abrahama ilay reniny maro. Vao omaly isika niaino toriteny mikasika tantaran'i Abrahama. Fa tena feno fankatoavana ny tenin'Andriamanitra koa izany Abrahama izany. Nankatony tenin'Andriamanitra izy, nandao ny taniny koa Abrahama mba niny mba hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Haleloia. Ary ity vehivavy ity koa, vehivavy Sonimita ity nandao ny taniny, nandao ny tranony mba niny hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Haleloia. Tena hoe feno fankatoavana amin'ny tenin'Andriamanitra ity vehivavy Sonimita ity. Raha nandritra ny fotoana izany raha nijaly ny olona tamin'ny mosary, fa izy sy ny ankonany kosa voaloka tsara, voavy tsara tany amin'ny toerana hafa tany amin'ny tanin'ny Filistiny. Izany hoe tsy nandalo fahoriana izay niatra tamin'ny firenena taminy izy, satria ny nankatony tenin'Andriamanitra. Tena tsombin'Andriamanitra tokoa izy. Haleloia. Sy ny ankonana. Rehefa miverina raha vehivavy tapitra ny fotoana, tsaroana ny teny ilay lehilahin'Andriamanitra dia nody izy avy tany amin'ny tanin'ny Filistiny. Andeha hitarena amin'ny mpanjakany amin'ny tranony sy ny taniny. Fa izao ry havana, rehefa mino an'i Jesosy koa isika dia vonjeny miaraka amin'ny ankonana. Ary Jesosy raha mamonjy dia ho anao sy ny ankonanao. Ny pilany famonjena dia ho any ankonana. Haleloia. Izany hoe tena manana fikasana tsara ho any ankonan'Andriamanitra. Dia tonga ny ankonana ho voavonjy. Izany hoe hanaiky ny fitiavany, hanaiky ny fitantanany. Haleloia. Mahavariana mihitsy ny zavatra nataon'Andriamanitra, fa rehefa nankatoa raha vehivavy dia voavy tokoa tamin'ny ratsy rehetra. Haleloia. Fandiniana tena voalohany ho antsika izany ry havana malala. Manahoana fiainafankatoavantsika ny teny ambarantsika izay alazaina amintsika, ny tenin'Andriamanitra, ny hafatra izay hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra. Manahoana ny fiainantsika, manahoana ny fialantsika amin'izay mety ratsy ambarantsika. Efa amin'ny fitandremana mandrakariva fa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, kanefa manahoana fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra ambarantsika. Fa izay mino sy mankatoa dia tsimbinin'Andriamanitra ary rova tahaka ny anak'Andriamasina. Ary nandiny 7 sy 8 dia ny hoe ampahitan'Andriamanitra ny heriny ny olony, satria Andriamanitra mahagaga izy, Andriamanitra manam-pahefana izy. Haleloia. Miasa ny fotoana rehetra. Inona tokoa ny zavatra nitranga rehefa tapitra ny fotoana ry havana dia nody raha vehivavy. Ary rehefa nody raha vehivavy ide azy miresaka amin'ny mpanjaka, miresaka amin'ny lapan'ny mpanjaka ao ide azy ilay zatovy lehilahin'Andriamanitra. Ary ilay resaka ifanaovana ary ny antondresaka dia ilay tantaran'ny fiainan'ity vehivavy Sonimita ity.
Ary eo anambarantsika fa mahagaga Andriamanitra. Tsy misy amin'Andriamanitra ry havana dia tsy misy zany hoe tonga tampoka izany, fa amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra. Aleloia. Romana 5:25-26. Ary mahavariana anatin'izao tantara izao dia ny hoe mpanjaka Siriana Ben-hadada no te hamantatra hoe inona daholo no nataony Elisa teo amin'ny fiainany. Te hamantatra inona daholo misy zavatra mahagaga nataon'izany Andriamanitra izany. Inona zavatra nitranga? Hitantsika eto ry havana, tena hoe variana ilay mpanjaka, risy lahatra ilay mpanjaka satria nataon'Andriamanitra ny aona tamin'ny fotoana anankiray nataon'Andriamanitra ny aona mba hanehoan'Andriamanitra ny hery sy ny voninahiny. Haleloia. Andriamanitra mpanoratra ny tantara ary mpandahatra ny eny. Ny aona ilay vehivavy Sonemita ao amin'ny mpanjaka miaraka ny Gehazy. Nataon'Andriamanitra nijoro vavolombelona marina amin'izay zavatra rehetra izay nataony. Haleloia. Mba tsy tahaka ny hoe angamongamo, mba tsy tahaka ny hoe honohono fa nataony tamin'ny mpanjaka maso ilay fahagagana rehetra izay natao. Jerevony ny teny Gehazy ry mpanjaka tompoko, ity ilay vehivavy ary koa ilay zanany maty ny jelomin'ny Elisa. Izany hoe nataon'Andriamanitra hitany mpanjaka maso hifanatrika aminy ampatanterahany ilay fahagagana rehetra izay nataony. Haleloia. Mba tsy tahaka ny hoe honohono na angamongamo. Haleloia. Jerevany mpanjaka tena variana ilay mpanjaka, resy lahatra mpanjaka fa mahery ilay Andriamanitra. Dia nanenjy tandafy anankiray izy, nanome teny hoe avereno azy ny vokatsy ny tany rehetra, nomboka tamin'ny fotoana ialany tamin'ny tany afaka ankehitriny. Tena fahasoavana anie ry havana zany, mandray vasoa izay rehetra mino sy mankatoa an'Andriamanitra. Haleloia. Mandray vasoa. Inona zavatra mety fanananao na hoe zavatra mbola zavatra mampiraikitra ny fonao, tsy fonao amin'ity zao tontolo zao ity, tsy fonao andao an'izany, fa ity vehivavy Sonemita ity tena nafoy ny fananana noho ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Jesosy ho avy ry havana. Andao teka andao zao tontolo zao ity afoy, fa ao amin'ny Jesosy misy fiainana sady manana bebe ao amin'ny Jesosy. Oneran'i Jesosy ny zavatra bangy eo amin'ny fiainanao. Hitantsika ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Joela 4:25-20 ary onerako ny taona lany voalalako izay Andriamanitra. Oneran'Andriamanitra raha mafoy ianao mandao ny fahotana hanatona an'i Jesosy, tena oneran'Andriamanitra izany. Dia angatoavy ny teny malalan'Andriamanitra koa zasy ianao tia ny arovany sy ho karakarainy. Haleloia. Haleloia. Mankasitraka anareo nambavy Fabiola tanatin'izay tenin'Andriamanitra izay nomenao izay. Andriamanitra manaka-pahasoavana anie amaly fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany hatrany. Venako vakina ny tenin'Andriamanitra dia misaotra antsika koa mankasitraka azy fa mampairy andray foana ny fankasitrahana izay ataontsika. Haleloia. Amin'ny anaran'i Jesosy ny mpanjaka faharotoko favalo soman dia ny amin'ny nazahoan'ilay vehivavy Sonemita ny tranony sy ny taniny. Anaran'i Jesosy. Ary Elisa ifanteny tamin'ireo vehivavy ren'ilay zaza maty ny velominy ka nanao hoe mianga ka mandehana ianao sy ny ankonanao ary mivahiny any amin'ny andro any mivahiny any amin'izay andro hivahinianana fa Jehovah ny antso ny mosary na dia vao tonga izany ka haritra 7 taona amin'ny tany. Dia naingana vehivavy ka nanao araka ny tenin'ilay lehilahin'Andriamanitra. Eny lasa izy sy ny ankonany ka nivahiny 7 taona tany amin'ny tanin'ny Filistina. Aloha ny afaka 7 taona dia no tany amin'ny tanin'ny Filistina, no dia avy tany amin'ny tanin'ny Filistina ilay vehivavy ary lasa ny tany tamin'ny mpanjaka izy ny amin'ny tranony sy ny taniny. Ary mpanjaka ny teny tamin'ny Gehazy, zatovy ny lehilahin'Andriamanitra hoe masina ianao lazao amin'izay zava-dehibe rehetra nataon'i Elisa. Ary mbola nilazalaza tamin'ny mpanjaka teo namelomany Elisa ny maty izy, dia indro ilay vehivavy
reny le zaza maty velominy tarainy tamin'ny mpanjaka ny amin'ny tranony sy ny tany arogy azy ry mpanjaka tompoko ity le vehivavy ary koa le zanany maty ny velominy Elisa ary no nantainy mpanjaka le vehivavy dia nilaza ary dia nitendren'ny mpanjaka ny dandapa anankiray ka nomeny teny hoe avereo zay azy rehetra ary honery ny vokatry ny tany rehetra hatramin'ny andro ny alany tamin'ny tany ka mandraka androany. Halleluia, amen, amen. Tsara ny tompo, mahafinaritra be zany tantara zany. Voalohany indrindra lesona anankitelo no azontsika sontomina ao anatin'ity toriteny ity. Voalohany indrindra, ity vehivavy ity tena nanaja ny Elisa. Nanaja ny Elisa satria ary nihaino any Elisa satria efa nahazo fahasoavana tao amin'ny nampiasan'Andriamanitra ny Elisa. Ny zanany izy ngeravana no velona. Tsy nananjanaka izy io dia efa nananjanaka dia mindray maty le zaza dia aveo mbola velomina. Halleluia. Dia nanomboka teo izay zavatra nytenenin'ny Elisa dia nankatoaviny ity vehivavy ity. Lesona voalohany, ny tenin'Andriamanitra dia miteny amintsika manao hoe minao ny mpaminany dia ho ambinina ianao. Misy olona ny tsy fihainoana ny mpaminany dia nahatonga mosary tao amin'ny fiainany. Ny mpaminany ry havana, ny mpanompon'Andriamanitra ry havana dia ny ankabeazan'ny fotoanany dia tsy miteny amin'ny alalan'ny tenany izy. Halleluia. Fa iza no miteny aminazy? Jehovah-Andriamanitra. Zay zao tamin'ny taloha ny mpanompon'Andriamanitra nitondra-bavaka nesy nampahiranay tena nahavariana anahy ity zavatra ity. Ary zareo mbola tsy nanana n'olona trosa teo amin'ny fiainany. Dia zareo koa tsy mbola nanao hoe afera varotra tomobila sy ny sisa zany. Fa nahavariana anahy rehefa tany anatin'ny vavaka tany nitondrana bavaka anay dia zareo manolo-tsaina anay amin'ny zavatra tokony hotenenina ny tompo-trosa sy ny amin'ny tokony andominana ny trosa. Ianona aloha omena, ianona aloha ampianaso, dia ianona torohevitra isan-karazany zany. Dia variana dia ohatrany hoe raha jerena zany dia ohatry mampanontany tena hoe fa nareo te fa nanana olona trosa ohatrinona? Tsy mbola nanana olona trosa izay hozy izy. Dia mampanontany tena hoe ahoana ary ny ahafahanjareo manolo-tsaina olona boaka ny trosa ka hitenenana hoe zao avy atao, zao dia zao indray atao dia zao. Na eo amin'ny resaka tamin'izany sady mivarotra tomobila manala trosa fa misy torohevitra tsy azonao an-tsaina, tsy ampozinao mihitsy. Reo olona mbola tsy nanana tomobilina. Halleluia. Fa manana torohevitra izy menanao momba ny tomobilina. Mahavariana zany mahavariana zany. Zany no mahazava-dehibe ny fananana ray aman-dreny ara-panary afaka malalaka. Zany no mahazava-dehibe ny fisian'ny mpaminany. Zany no mahazava-dehibe amin'ny fisian'ny mpisorona ao anatin'ny tontolo ara-panahy izay iainana. Za zany tena teneniko anareo mihitsy fa rehefa io mpisorona io no miteny amiko dia feo an'Andriamanitra io. Halleluia. Maninona raha izao ny atao dia tonga dia hoe izay le atao. Halleluia. Satria feo an'Andriamanitra izany. Misy miteny hoe feo an'ny vahoaka dia feo an'Andriamanitra, fa ny feo an'ny mpaminany no tena feo an'Andriamanitra. Halleluia. Zao ny teneniny mianga ka mandehany ianao sy ny ankonanao dia mivahiniany amin'ny tany izay azonao hivahinianana. Halleluia. Fa Jehovah izy efa niantso ny mosary. Halleluia. Ny tantara teo any amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo andininy faharoapolo le niteneniko anao teo. Ndraiky efa kisikikely le zavatra niteneniko taminao teo tantara faharoa toko faharoapolo
andin'ny faharoapolo ary ny fomaraina koa izy de nakany anefitry tekoa ary noho nyvoaka izy de nitsangana teo Josafata ka no hoe mianoa ary jody sy anareo mponina eto Jerosalema minoa ny Jehovandriamanitra reo io tafatoetra ianareo minoa ny mpaminaniny de ambinina ianareo ny mihaino an' Jehova de mihaino ny mpaminaniny izay nirahany Jehova ihany koa. Alleloia. Ity vehivavy ty ary raha tsy nihaino any Elisa de tratrany mosary. Rehefa anareo mba mangataka hevitra amin'ny mpaminan'ny Jehova de aza atao ohatran'le mangataka hevitra aminy hoe andeha an-taniana daholo ny fianakaviana rehetra, i Dadatoa, Nenitoa, Dadafara, Nenifara, Dadanaivo, Neniraivo de atambatambatra ny hevitra de ohatran'le manao fisapakevim-bahoaka fa eno ny feon'Andriamanitra ry havana. Satria nahoana Elisa teto de fantenenan'i Jehova. Misy mosary efa natsony Jehova ho avy, mbola tsy tonga akory ny mosary. De nalefa ny Elisa andeha hitsoka mosary ity vehivavy ity sy ny ankonany. Tonga ny mosary zareo fa tsy teo intsony. Fa tsy tonga mihitsy koa ny mosary, mbola ny salasala. De tratra mosary avy vo andeha, tsy nety zay. Zany hoe tsy nandalo mosarena mihitsy zany ny fiainany satria nahoana nihaino ny mpaminany izy. Nihaino ny feon'Andriamanitra izy. Alleloia. Ry havana malala. Ilaina ny mihaino ny feon'Andriamanitra. I Josefa sy Maria ny feon'Andriamanitra tamin'i Jesosy. Teo ampatoriana mbola resy toro mihitsy nahoana moa tsika rehefa resy toro tsy te hifo mihitsy ratsika le mbola anaty torimaso be. Za misy fotoana rehefa le rerareraka be reny de ohatra nao fandalinao zao de alohan'ny fandalana matory. Fa rehefa maneno rehefa io andeha hifo ianao no fandalana tena hitanao mihitsy hoe raikitra fe tena raha zao mbola mampitehijano tena hito ity torimaso ty. Misy fotoana tsy tianao afo i torimaso fa mitady an'io koa rehefa hoe tsy mora. Fa zao i Josefa amin'ny alina be ny tongavany anjely mitsangana ianao de eto ny vadinao sy ny zazakely de mitsoahany Egypta fa hovonoany fahamono Herode. Vo tsy mihaino an'izay de maty ny Herode. Vo tsy mihaino an' Elisa de tratrany mosary. Alleloia. Atao fahazarana ho atsika ry havana malala manontany an'Andriamanitra. Ary rehefa manontany an'Andriamanitra ianao ka tonga ny feon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny olona izay ampiasaina de tato avy arao iny fa tsy mosarena ianao. Alleloia. Arao iny fa tsy mosarena ianao. Alleloia. De ny aingana vehivavy de nanaraka ny tenin'ilay lehilahin'Andriamanitra. Eny lasa izy sy ny ankonany ka nivahiny fitotoana tany amin'ny tanin'ny Filistina satria ny tenenin'ny Elisa hoe fitotoana no mosary. Alleloia. De lasa izy nandeha nivahiny tany amin'ny tanin'ny Filistina. De tena nandalo mosary tokoa ny tany. Rehefa nandalo mosary ny tany de mosarena ny olona. Ka na de ny tany tsisy tompony ary tamin'izany de namidimidin'ny olona. Alleluia. Ny tany mahavokatra tamin'izany ny fandripahan'ny olona. Ary zareo fa tsy teo intsony niaro ny fananany. De lasa izy nandeha de navelany teo ny fananany rehetrarehetra, ny tany sy ny trano. Rehefa velona teo izy izy zany tsy tratra mosary efa zava-dehibe aloha zay. Alleloia. Tsara ngery avako zany tsy tratra mosary zany. Ny olona maty mosary zareo tsy teo. Satria naninona? Satria nihaino ny feo amin'ny mpaminany. Nihaino ny torohevitry ny mpaminany. Nihaino ny feo an'Andriamanitra. De tsy tratra mosary. Rehefa tsy tratra mosary izy ireo nisy anefa ny zavatra zay tsy maintsy navela teo. Ny tany sy ny trano tsy afaka entana ho akany amin'ny tanin'ny Filistina fa zay tany anaty poketra ihany ny azo entana. De tsy teo intsony ny tany sy ny trano
sy ny vokatry ny tany lasan'ny olona. Nandritra ny fito taona tao izy zavatra naniry fa zay naniry dia nalain'ny olona satria mosarenany olona. Dia niverina ry zareo. Dia nitaraina tamin'ny mpanjaka izy hoe ny taninay re tompoko aho. Nitaraina izy fa ny tranony sy ny taniny lasan'ny olona. Nisy zavatra fifandrifian-javatra nafinaritra be teto satria zao ny mpanjaka mbola vao teo am-panontaniana ny Gehazy izay tsy iza mpanompo ny Elisa mihitsy nanontany hoe inona ny zavatra mba nataon'ny Elisa iny. Misy fivoriana kely zany teto. Dia Gehazy mbola mpitantarana mihitsy zao avy nataony zao. Dia nisy an'ireto olona reto koa nge tsy nananjanaka zareo dia avy eo niteraka dia avy eo maty le zany dia avy eo natsanga ny Elisa. Zany io zao mpanjaka nataon'ny Elisa tao zany. Mbola vao ampanontaniana ny mpanjaka zany ve dia nataon'ny Elisa tao mipotra le ramatoa niaraka tamin'izany aninona hitaraina ny amin'ny tany sy ny tranony. Rehefa tonga teo izy dia nitantaraina taminy ny zavatra nataon'ny Elisa sy ny nataony tamin'ny Elisa. Aleloia. Satria tolona tokoa dia nanao zavatra ho an'ny Elisa. Inona nataony? Nanao zay nampaleon'ny Elisa ve izy? Niteny ratsy an'i Elisa ve izy? Nanao zay nampitomany an'i Elisa sy nanao teny marary sy ny sisa an'i Elisa? Tsy zany no nataony. Fa ny nataony, inona nataony? Nanaovany nasiany efitrano an'i Elisa mihitsy tao an-tranony. Aleloia. Zany tena tsara karakara mihitsy. Aleloia. Ny Elisa tamin'ireto olona ireto. Nahita fity tamin'ireto olona ireto tsy takatry ny saina Elisa. Inona ny zavatra nitranga tao ambadika zany? Fantatry ny mpanjaka ny teto fa Elisa sady tena mpanompon'Andriamanitra tena nanao ny asany. Moa reto olona reto koa tena nanisy soa ny mpanompon'Andriamanitra. Ny zavatra nitranga dia zao hoe hoy ny mpanjaka hoe anin'ny fahenina ary noho nanontanian'ny mpanjaka raha vehivavy dia nilaza mijoro vavolombelona zany. Ohatra narentsika mijoro vavolombelona isan'andro. Ka eto angeravana malala dia zao Elisa tsy otsony. Fa ny mpisorona sy ny mpaminana antsika zao dia tsy iza izay mbola manao ny asa fisoronana ao antsika dia Jesosy. Aleloia. Jesosy ange zao ny Elisa eto. Ny zavatra mahafinaritra ry havana malala itsika zao ny tena olona atao hoe sambatra. Ny olona taloha niankina tamin'ny mpaminany. Ny olona taloha niankina tamin'ny mpisorona. Aleloia. Amen. Fa isika miankina amin'ny Jesosy. Ny antsika zany zao tonga dia Jesosy mihitsy. Aleloia. No mitondra fisoronana ho antsika. Aleloia. Tsara zany ry havana. Tsara Jesosy nanontaniana teo inona ny efa nataon'i Jesosy tamin'ny olona io? Ary inona ny nataon'ny olona io an'i Jesosy? Zavatra voatantara teo dia zao tena tsara ny fifandraisana. Le mpanjaka indray dia endriky Jehovah Andriamanitra. Aleloia. Endriky Jehovah Andriamanitra. Fanontaniana mipetraka aminareo mbola mahita tsara navy ianareo. Tsy milasa maizimaizy na saritsika sa efa mety fahitanareo azy. Dia zao nanahoana ny fifandraisan'ireo olona ireo. Gehazy indray dia endriky ny anjely izay mpitondra ny tatitra mankany amin'Andriamanitra. Zao ry havana malala ianao io isy hitarainana amin'Andriamanitra io dia zao no teniko aminao hitan'ny anjely ny fifandraisantsika amin'i Jesosy io. Tadidio fa isika io dia hangataka amin'Andriamanitra mba hiverenana ny tany sy ny trano izay nafotsika vokatry ny mosary. Isika aloha velona. Aleloia.
Ary zava-mahafinaritra eto de zao tanteraka le tenin'Andriamanitra hoe izay tahinao Jehova ô alleloia. Tantara voalohany 17 andindro 7 tantara voalohany 17 andindro 7 de ho sitraka ao ny tantaranaka amin'ny mpanomponao aharitra mandrakizay eo anatrehanao fa izay tahinao Jehova de voata mandrakizay. Alleloia. Iny anjara tiana tenenina ny olona tena mivavaka sy manana fifandraisana amin'ny Jesosy ray havana malala sady tsy tratra mosary no tsy very fananana. Ny olona sady noana ny very fananana fa ianao na dia ampitsoahana ny mosary aza ny efa eo aminao tsy very zany. Zao ny zavatra nataon'Andriamanitra, zao nataon'ny mpanjaka, onero ny vokatry ny tany avereny zay azy rehetra averina aloha satria ny olona ray tian'Andriamanitra de zay voata ho ny ten'Andriamanitra de voata mandrakizay. Zay tahinao Jehova de voata mandrakizay. Misy fotoana ohatry misy zavatra very zany, misy fotoana amin'ny fanompotsika an'Andriamanitra ohatry misy zavatra fotsika zany, tsy afoy ireny. Zao ray havana malala na de ny dranomasontsika io latsaka io tsy misy verina atry an'Andriamanitra. Voalaza ten'Andriamanitra ino izy misy karazana bocal vita amin'ny vera hitehirizana ny ranomasontsika rehetrarehetra eo amin'Andriamanitra. Ranomasina mitomany no mivavaka mitomany no ny ady mitaraina amin'Andriamanitra mitomany godiny ranomasina latsaka io. Mety hoy zany latsaka ny lasany anaty sopalin reny de narina ny sopalin fa ao amin'Andriamanitra reny tsisy very. Maizina de mazava. Misaotra anareo satria za maso mety raha ohatry maizina be le aty ohatry izy sy de tsy zary ty ohatry ny tsy mandeha ohatry ny jiro mandeha daholo ny aninatsika. Zao zany ny olona tian'Andriamanitra tsy very mandrakizay zany sady tsy maty mosary ny tsy very. Alleluia. Izay ifanazy. Faharoa ngezabe koa de zao iza ny mpisorona anao teto sy le fivavahan'le olona ty any ny tena zava-dehibe fa niankina tamin'le mpisorona ihany koa. Alleloia. Niankina tamin'le mpisorona ihany koa ry havako malala. Inona ny nataon'le mpisorona, asa nanahoana nataon'le mpisorona. Io mpisorona io ny avantagentsika amin'i Jesosy. Alleloia. De tahaka ny Elisa teo anatrehan'ny mpanjaka ihany nahita fity fa sika koa ry havana malala ny tena avantagentsika miaraka amin'i Jesosy io. Jesosy tsika io mpisorona tsika io ilay mpisorona be mahita fity anatrehan'Andriamanitra. Vo io manona ny anaranao. Alleloia. Inona tsy nety nataonao androany fa vo io manona ny anaranao eo amin'Andriamanitra androany de voafafa ny fahotana. Manana intercesseur ngezabe. Ny intercesseur atsika de Jesosy. Ny intercesseur lehibe indrindra eraka zao tontolo zao amin'ny tany sy ny lanitra de Jesosy. Jesosy ngereo namivavaka ho atsika isan'andro. Tsika mangatabavaka io misy mpitondra mavaka ianao fa aza dimy vao ambadika izany. Jesosy koa nge ambony rehetrarehetra eny mivavaka ho atsika. Alleluia. De zao ny zavatra nitranga noho izay zavatra rehetrarehetra zay. Noho ny fifandraisana nisy teo raha vehivavy sy Elisa sady tsy tratra mosary satria niaino an'i Elisa fa naverina ny tany sy ny trano naverina ny mpanjaka mbola noho ny amin'ny fifandraisan'izy sy Elisa ihany koa. De teny aminao androany ianio izay lazain'i Jesosy aminao. Manana fifandraisana aminy, akatoavy izy, tiavo izy, karakarao izy, kolokolo izy. Kolokolo tahaka ny mamboly voninkazo tondra isan'andro ny fifandraisanao amin'i Jesosy. Alleluia. Fa sady tsy maty mosary ianao zay rehetra anananao, zay fotoana lany rehetra, ny zavatra mety lany rehetrarehetra sady onerana sady averina aminao no onerana no tena andro ary nytenen'ny mpanjaka ny dadapa anankiray ka nomeny teny hoe averena zay azy rehetra ary onerana ny vokatry ny tany rehetra hatramin'ny andro nialany tamin'ny tany ka mandraka ankehitriny. Firy taona zao anao nanompo an'Andriamanitra. Vo androany teo am-pisakafoanana teo zay mivady somary miresaka hoe zaho izy mampionona tsy mba mpatory atoandro izy tsy mba matory atoandro zany fa androany aho izy tena natsapa hoe andeha tsotra kely de retso toro teo izy nety ramantsary reraka ianao ka zany izy tsy mpatory zany hatramizay
kefa melehibe ho atsika. Alleloia. Zany hoe tsisy an'izany zany rehefa tatory zay na ao anaty tomobila na ao anaty fiasanana izy rehefa hoe anomana ny fosiny saika zay atory tonga dia mahita vetivety ary manofo mihitsy ary. Ny tena marina itsika efa reraka. Hitanao hoe zao tsika miary tory zao. Alleloia. Za zany tena mampahirana rehetrarehetra. Betsaka aminareo nge havana ny tena hita tsy miala eto, tsy mbola nahita an'izany hoe marina tiana zany ohatra tsy hitako te sy anarina hitako eto teneko. Zany rikaraka zany, zany hitodinao elinina zany, zany ran'ory Solgaingo, ry Rodriguez, ry Bert Savary Yama, ry Lina, ry Itojo. Alleloia. Zay anarina hitako eto tonga dia anarina efa mahazatra zaza olombelona mahita. Tsy mbola nahita olo reo tsy teo zay olona nitonoky teo zay narito teto tsy ireo ihany Bert Savary, neny Sarlinina ry avana efa any Madagasikara efa mifiry. Tsy ampy masoandro dia tsy misy connexion. Mbola hitanao eto foana. Zao nge ry havana malala. Alleloia. Tena teteny aminao mihitsy ny androany. Fa io arerahanao io. Alleloia. Reraka ianao. Be dia be ny olona miteny. Misy olona rehefa ampahirezana ireny. Za miteny misy olona any ampahirezana anaty olana be. Dia zao teneniko olona. Zao hoe mijereo fandarina ariva. Amin'ny firy izy manomboka amin'ny sivy sasany. Amin'ny sivy sasany eny andafy fe. Amin'ny sivy sasany any Afrika tsy haiko. Ie amin'ny sivy sasany. Tena tsy vita zany ry Ralarazo izy tena mamiasa maraintsika rapitso tsy afaka. Rapitso mijery malalaka. Eny ary. Jereo malalaka tsy maninona nge. Fa za mbola mitena reo fa samihafa tena samihafa tompoko. Ny mijery an'io rapitso tsy afaka pitso sy ny tena hoe mararirary anao tena miaro tory ianao miaraka amin'ny olona miaro tena. Ny tiako tenena dia zao mihitsy ny fotoana mety amin'ity fandarantsika ity. Izy ity zany jerena ny diriana mihitsy ny fotoana tamin'izay voanao an'izy ity live. Amin'ny firy reny mety amin'izy ity dia ny diniana amin'ny 7:00 mbola tsy mety zany. Mbola homanina. Amin'ny 7:00 mbola misakafo hariva. Sa amin'ny 9:00 mbola any amin'ny naty métro daholo re izy ireny hijery. Na zary mbola mety eny an-dalana. Fa ity lerantsika ity zany tena ny diniana hatramin'ny voalohany atao maraina sa atoandro sa hariva sa amin'ny alina. Ity ny tena idéal indrindra. Ry havana malala. Izao ny tena idéal indrindra. Amen. Anaovantsika n'ity fandarana ity. Nga zay sitraponeny anao an'io amin'ny 10 alina. Zako nge mba tiatory. Fa zao vao milamina daholo ny zavatra rehetra tsisy manelingelina intsony tsika atsika ny tanàna. Alleluia. Atsika sy Jesosy ny laka. Alleluia. Fa zao na dia zany aza. Zao nge tsika efa mba adiny indray zao ny elalelany. Fa taloloha teo nge ry havana mampalahelo nge ry havana mahita ny olona tany Arabo sy any Madagasikara reo hoe tena amin'ny 4 alina mbola eo foana. Fa tena eo leka izy. Zao ny teniko anareo. Alleluia. Oneran'Andriamanitra ireny. Oneran'Andriamanitra ireny. Alleluia. Reraka tsika reraka tsika. Le miara-miaritra amin'ny mamozy tojo. Alleluia. Marina nge zany. Mbola hafa ny direct $100. Alleluia. Ozy ny ten'Andriamanitra avereny zay azy rehetra. Alleluia. Zay mety rehetra lany. Za zany tena midera anareo tena mampahirana tsy hoe midera mampahirana anareo any Madagasikara. Hitanareo olona rehetra any Madagasikara. Isaka mahita olona any Madagasikara nareo dia zao tadidinareo sakrifisy ny fahatongavan'iny olona iny. Mba heverinareo ohatrinona ny vola lanin'ireo olona ireo manaraka live. Heverinareo ohatrinona ny vola lanin'ireo olona any Madagasikara manaraka live. Isan'andro mivoaka vola be ireo manaraka live fotsiny. Dia hono ry havana. Isaka ny tompontsika eto. Koto maditra ve ny tompontsika eto sa izy avy le Njiambodilova sa izy. Jehovah ny tompontsika eto. Ilay manonitra. Alleluia. Ilay mamerina. Alleluia. Ilay makasitraka. Hoy ny ten'Andriamanitra. Navereny zay azo rehetra. Zafady tompo. Tsy mampahantra tompoko ary tsy makarary tsy mahatonga fatigue générale tompoko miaro tory manao asan'Andriamanitra zany. Raha tsy zany efa nitroko tany impirana tsy foana rasy ny tsy forana sy ny aserom. Alleluia.
nanomboka 2018 tsika miteto isaky ny amin'ny sivy sasany alina adiny ray sasany isak-alina fa miasa ny apitso e miasa ohatrinareo reny ary rapitso reo koa miasa ohatrana alleloia zafady tokoa mialatsiny tokoa hoy ny tenandriamanitra avereny zay azy rehetra aronero ny vokatry ny tany hatramin'ny andro ny alanja tamin'ny tany ka mandraky androany alleloia ndikan'izany tsy matiantoka isika minompo aminany de hoambinina isika de zotratra mosary alleloia manana fifandraisana amin'ilay mpaminany de jesosy zany manana lalina hitanena amin'ny mpanjaka isika rehefa mitanena amin'ny mpanjaka isika de zao ozy mpanjaka manao n'izy io milamina be ozy izy ny mpaminany alleloia milamina be izy fifandraisana isan'ny mpaminany ozy ny anje zao ary avereny zay azy rehetra aronero alleloia hoy ny tena andriamanitra io mierako ny taona lalin'ny valala de nareo zay reraka rehetra teto pesaka ngerava na ny teo mba tafavoaka tamin'ny fivavahany fa na de miaro tory amin'ny alina ary tsy vitan'ny olona izy olona tena tsy vitako aloha fa tena mbola hiasa maraina rapiso andana matory fa zay aloha mbola tsy miasa enga mba tsy hanasa eto mba hanasa ohatranareo koa zay fa mahafinaritra manompo an'Andriamanitra ary ahitana tombony manompo an'Andriamanitra ary tena misy tsirony zany sakrifisa atolotra an'Andriamanitra izany io veravana mba zavatra vitatsika sisa ny mpianatra keravana ka mandeha tongotra lavitra mandeha mitory teny miandrika kapoka miandrika fonjy itsika ve mba miaro torety de tsy vitatsika zany maherezy ianao tahiny tompany ianao Andriamanitra ny anonitra amerina ny tany sy ny trano de anonitra ny taona lany ihany koa ny vokatra zay lany ho tahiny tompany itsika rehetra mila fa voarainao zay afatra zay raha ohatra voarainao ny afatra ka maniry anao mba te hizara fahatsapana dia iny ariny compte de afaka mizara fahatsapana anao miantso amin'ny appel ianao de miantso ianao de miteny hoe inona mba nahakasika anao androany de ho asiana sarinao mihitsy ny eto ahitana an'izany hoe io iza ilay mizara fahatsapana alleloia izany mizara fahatsapana voalohany de mampidiritsika izay mizara fahatsapana voalohany alleloia amen efa tsy olona miditra ao raha ohatra ary efa tafiditra ao rahalahtsika tojo raha tojo inona ny azonao ambara inona ny azonao lazaina anao ny fitenenana Thank Jesosy tsika rehetra mankasitraka pastera na amin'ny fitenenana de misaotra anareo mianadata amin'ny toriteny fa nahakasika sady nampahery be alleloia tena nahafinaritra voalohany le hoe rehefa mankatoa katoan'Andriamanitra mihaino ny mpanompon'Andriamanitra de ambinina alleloia de le hoe nahakasika koa le Jesosy mahita fitiby amin'Andriamanitra de rehefa Jesosy fotsiny no miteny anatrehan'Andriamanitra ohatrany tamin'ity Geazy ity ohatrany Elisako nanana relation teo amin'ny mpanjaka de tonga de lasa tafaverina daholo ny arena sy ny trano sy ny rehetrarehetra an'le vehivavy Sonemita de nakasika nafatelo le hoe zavatra zay ataontsika an'Andriamanitra ny avizanatsika miara-miary tory de tena hoe oneran'Andriamanitra daholo de tena nahavelo-panantenana le izy alleluia de zay no nakasika anao de tahiny Jesosy daholo tsika rehetra alleluia ankasitraka indrindra anao raha latozo de tahiny tompo ianao de mahereza foana amin'ny asan'ny tompo mahafinaritra be fizarana fahatsapana Jesosy amary fity alleluia rasika piditra olona hafa manaraka indray izy indray ary no izara fahatsapana manaraka metsika fitenenana avy hatrany ary raha efa ao ary raha nampavisika Indrina Rodriguez do menazy fitenenana inona ny azonao ambara inona ny azonao lazaina alleluia mankasitraka pastera na me fitenenana de manona Jesosy ho amintsika rehetra de mankasitraka narimena tokoa tamin'ny tenin'Andriamanitra
ny zavatra tena nakasika n'androany dia le hoe ny zava-dehibe zany ny miaino feon'ny Jehova, fa ny miaino an'i Jehova dia miaino mpaminany irahany ihany koa. Tahaka ilay vehivavy Sonemita teo zao dia izy ny aino an'i Elia, dia ny hoe itsika ankehitriny dia tena manana tombony be mihitsy fa ny olona taloha zany dia ny olona taloha miankina tamin'ny mpaminany sy ny mpisorona, fa ny tsika amin'izao efa Jesosy mihitsy ny mitondra ny fisoronana ho antsika, dia le hoe tsy mandalo mosarina mihitsy koa fiainana satria rehefa miaino ny feon'Andriamanitra isika. Dia tahaka izany zao i Josefa sy Maria, niaino ny feon'ny Jehova izy dia niainga izy na dia efa alina be aza dia tsy maty ny Herode azy ireo. Dia tahaka an'izany koa ty ilay vehivavy Sonemita ity niaino ny feon'ny Elisy izy dia sady ny vetsivery ihany koa ny fananana. Dia fa manaraka le hoe ny olona tena mivavaka sy manana fifandraisana amin'Andriamanitra dia sady tsy mosary no miverina ihany koa ny fananany. Dia ny olona tena tia an'Andriamanitra koa dia sady tsy maty mosary izy no tsy very fananana. Dia mila ianona Jehova amintsika dia mila karakaraina dia mila kolokoloina ny feon'ny Jehova izay tonga ny amintsika. Dia tsika ihany koa manana lalana hitaraina amin'ny mpaminany dia amin'ny Jesosy zany. Dia izay ny tena nakasika be ana pastera dia mankasitraka ny Jesosy. Amen. Alleluia, mankasitraka indrindra anao tanavavy Aingonirina Rodriguez tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay. Andriamanitra manakiray pasoavana maro fitianao dia mitombozitra dia mitombo fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Tosika piditra olona hafa manaraka indray izy indrindra izara fahatsapana manaraka ao nasoa sina sary. Alleluia. Rehefa ao indray ary ranam-pahaverika inona indray ary ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina anao fitenenana? Mankasitraka pastera manome fitenenana dia tain'i Jesosy pastera sy ny ankonanao dia ny tsirairay avy ihany koa izay manaraka an'izao vavaka fiambina izao. Dia mankasitraka anareo mianadaty amin'ny toriteny androany fa tena hoe mamy be sady nampianatra amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia ny anahy moa tena nakasika ana voalohany indrindra le hoe mila mihaino mpaminany tsika dia raha teo ambininy. Dia tsika rehefa tsy mihaino mpaminany dia mahatonga mosary eo amin'ny fiainantsika izany, satria ny mpaminany dia na mpanompon'Andriamanitra dia manana torohevitra. Mety hoe nakasika kely ana le fijoroana vavolombelon'ny pastera teo hoe nareo nanana trosa be dia nefa ilay mpanompon'Andriamanitra izay namety ho lalana torohevitra anareo mbola tsy nanana trosa mihitsy izy nefa nanoro anareo ny tokony ho atao. Dia tsika izany mila mihaino ny mpanompon'Andriamanitra satria amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra ny tenenan'Andriamanitra, izany hoe ny feon'Andriamanitra izany dia miampita amin'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny dia tokony ho hainotsika raha tsy te hisy mosary eo amin'ny fiainantsika izany dia mila hainoana sy ankatoavina ny tenin'Andriamanitra, mila arahana ny toromarika izay tenenin'Andriamanitra. Dia nakasika ana faharoa koa hoe amin'izao vaninandrotsika izao dia ny mpanompon'Andriamanitra na hoe ny mpisorona ny mpaminany dia Jesosy ilay mpisorona be. Dia izy efa mitondra fisoronana ho antsika. Dia Jesosy izany efa tena hoe mitondra ny fisoronana ho antsika dia izy no mitondra ny fahasoavana eo amin'ny fiainantsika. Dia tena nakasika ana ilay farany teo hoe rehefa mihaino ny mpanompon'Andriamanitra tsika na mpaminany izany hoe Jesosy izany dia ambininy tsika, tsy misy mosary mihitsy mahazo antsika. Dia manana koa tsika fifandraisana amin'Andriamanitra tahaka ilay vehivavy teo zao nanana fifandraisana tamin'ny Elia natoky an'i Elia niaino an'i Elia dia nanjary tonga dia nihaona tamin'ilay mpanjaka. Ny mpanjaka moa teo izany endrika Andriamanitra. Dia rehefa miaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra izany tsika dia oneran'Andriamanitra mihoatra izany ilay zavatra very teo amintsika
tahaka nyity mpanana ty vehivavy ty a rehefa very ny fananany dia nonerana sy naverina taminy daholo a zay fananana very taminy a dia tsika koa indraindray a misy fotoana ohatrany hoe misy zavatra very eo amin'ny fiainantsika ohatrany hoe misy zavatra very tsy tahitsika izany a dia reny a oneran'Andriamanitra rehefa mahatoky azy tsika rehefa mihaino ny feoany a rehefa tena mino azy a dia verina amintsika ny fananantsika dia izay fa sy tena mahakasika anahy mankasitraka indrindra tain'i Jesosy. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao a anampahavelika ato anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay dia Andriamanitra mankipasovina ny amaly fitianao mitombositra sy fahasoavana hatrany a dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Mbola misy zara-pahatsapana manaraka ao a amaraparana azy ary a amin'ity androany ity a ranabavitsika Marina Tiana ka raha efa ao ary a Marina Tiana ianao minaza fitenenana inona ny azonao ambara inona ny azonao lazaina. Eo mankasitraka pastera na me fitenenana rehefa saika voateny tena daholo zavatra rehetrarehetra ny tena anapiko anazy fotsiny angamany a ny tena nanamarika anahy ankoatra ny efa voateny teo izany a ny hoe mpaminany a dia tena hoe feon'Andriamanitra velona misongadina ny mpisorona na ny ray aman-dreny ara-panahy izany a dia tsy miteniteny ho azy fotsiny izy ireny a fa tena hoe mitondra feon'Andriamanitra dia mifankatoavantsika ny teny izay hoentin'izy ireo a dia tsy mitovy amin'ny fankatoavana ny teny izay notsika any amin'ny fianakaviana na ny conseil rehetrarehetra izay alaintsika dia angorongorona dia hitadiavana marimaritra iraisana fa tena hoe fitaovana voalohany a atao andresentsika satria tenin'Andriamanitra midina amin'izy ireo izany a. Tsika koa sambatra satria manana Jesosy tsika ho mpaminantsika raha ny olona taloha nanana ny mpaminany izany dia ny tsika Jesosy a dia manandanja be ny fahaizantsika mihaino ny tenin'Andriamanitra hitarika antsika amin'ny zavatra rehetrarehetra dia faharoa nanamarika anahy teo koa ilay hoe ny fampiononana izany amin'ny ranomaso izay alatsaka antsika tsisy very ny zavatra rehetrarehetra alatsaka antsika mieritreritra isika hoe alatsaka atao anaty mosoary fa hitan'Andriamanitra daholo ireny zavatra ireny a dia izay rehetra na foitsika dia tean-tany a fananana fotoana hery torimaso na foitsika fa ho fankatoavana ny tenin'Andriamanitra dia tsy maty antoka satria Andriamanitra no miantoka ny famonerana izany rehetrarehetra izany a. Dia ny finoana tsy fivavahana fotsiny ihany fa fandraisana misy valisoa mivaingana sy fiarovana amin'ny mosary izany a na hoe amin'ny tsy fampiana dia mankasitraka indrindra tain'ny tompontsika rehetrarehetra. Alleluia. Mankasitraka indrindra na rehetrarehetra izay ny zava-pahatsapana teo a Andriamanitra manam-pahasoavana maro fitianareo a tsirairay avy mitombositra sy fahasoavana hatrany hatrany. Alleluia. Antsika manao hira anankiray tsika. Alleluia. Alléluia. Chez Ferrero, nous vérifions. Izy moa ny atsilovatsika nyty ato amin'ny groupe ato. Misy olona ray izay atsilovatsika nyty ty ato amin'ny groupe ato. Dia ty hity misy ny ataontsika androany. Iza moa ny intercesseuratsika? Jesosy. Alléluia. Iza moa ny anotsika? Jesosy. Iza moa no akatoavitsika? Jesosy. Alléluia. Dia ataontsika anao an'ity a. Anao an'izany izantsika Jesosy ihany a. Jesosy hatrany a. Alléluia. Dia sady tsy ho very ny operan-tanana no neran'Andriamanitra ny taona lanin'ny valala. Jesosy any karakarantsika. Jesosy ny ara-dalana amintsika. Izy ny olo-tsaina. Izy ny anotsika. Jesosy ihany a. Jesosy hatrany. Alléluia. Hivavaka avy hatransika ao rinazan'izy.
azindreo fitsapana na dia misy azy ireo fisedrana tsy maninona fa any amtarana izany rehetra izany ho fifalinana na dia misy azy ireo fahoriana na mandalo ady sy fijaliana tsy maninona fizany rehetra izany Jesosy no iady maetrany Jesosy any Jesosy atsany tsy ho foana ny fanatenako fa heriana ireo fitarainako matahiry aimay atanako Jesosy vatona mpielitro na debe azy ireo fahavalo no mikendre maniry ao lavo tsy maninona fa eritananao zay mampijoro ay sy mampandresinray na dia misy azy ireo mpanaratsy no maneso sy mpandrodirady tsy maninona tsy ataoko sakana izao anompanao ny fiainako efanao Jesosy any Jesosy atsany tsy ho foana ny fanatenako fa heriana ireo fitarainako mampahery aimay atanako Jesosy vatona mpielitro Jesosy any Jesosy atsany tsy ho foana ny fanatenako fa heriana ireo fitarainako mampahery aimay atanako Jesosy vatona mpielitro Jesosy any Jesosy atsany Jesosy vatona mpielitro fitarainako mampahery aimay atanako Jesosy vatona mpielitro Alléluia. Mbola tsy mitratra ny misaotra anao zay Jesosy malala ny amin'ny fotoanandroany izay nitanterahanao teto androany. Avy aminao ny fahasoavana nahavitana natanteraka ity fotoana ity. Ianao no nitasy nikasika ny fotoana, ianao no nitahy ny connexion anay sy ny fitaovana rehetra izay ety am-piratana. Misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny hafatra izay nomenao ihany koa fa tena hoe tsapanay fa tena tsy herinay natanjakay fa tena fahasoavana avy aminao tokoa. Alleluia. No nafahany mbola tonga eto indray. Ianao Jesosy ilay namanay akaiky. Ianao le mpaminaninay, ianao le mpisorona. Alleluia. Ilay mbola tsy mitsahatra ny mitondra ny anaranay sy ny fifonanay eo anatrehan'Andriamanitra ray. Isaorana ny anaranao masina dia ray natranatrany ianao. Tahi Jesosy ny teny izay voatory mba tsy hisy latsaka an-dalana, tsy hisy ho very an-javona fa tena hoe
amoa any amponiny tsirairay avy iboiboika ho loharano fiainana mandraikizay jereo zay rehetra tonga teto araka ny tenin'ny fampahirezana teo Jesosy hoe misy fotoana tonga Jesosy tena mitambatra ny arerahana amin'izao favaka fiambenana zao misy fotoana mitambatra ny arerahana amin'ny fiaretatory sy ny kaloria mety lany miteny eto mandritra ny atandray sasany isan'andro sy le tompanomponao zay ao ny lany vola ao ny lany fotoana ao ny lany arena ao ny lany hery fa ianao ane Jesosy malalo ianao ane anatanteraka zay anatototoza anonitra ary ame hitahiry zay anay hitahiry zay ho andreto olona ireto amin'ny anaramelinao Jesosy no angatahako hoe ianao ane anonitra okanao anonitra izay mety banga sy mety lany tao anatin'izany fotoana zany izay lany reto mpanomponao reto amin'ny alalan'ny fiaretana manao an'izany asanao zany dia voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay betsaka ny tsy voalaza anay betsaka ny mety teny tsy voalaza betsaka ny teny tsy voambara fa ianao ane ameny mibanga ianao ane hitany tsirairay avy raky ny lehibe any famindramponao sy ny fahasoavanao amin'ny anaranao Jesosy ny angatahako izany lavaka izany halleluia amen ampandrotsika na mbavisika Erika amin'izao fotoana izao hivavaka amin'ny firenena na mba Erika anao ny fitenenana Alléluia. Mbola iara hivavaka sika ho amanananao fotoana samy mivavaka firenena. Jesosy malalo mbola faly indray mifonay misaotra sy mitery mankalaza ny anaranao satria mbola nataonao nahareny teninao indray tamin'ity anio ty Andriamanitra. Tena nahakasika ny fonay tokoa ny teninao satria teny famelombelomana ny anatinay nampitombo anay indray ny fifandraisanay aminao satria ianao ilay Andriamanitra iray mpamonjy anay ary araky ny teninao teo hoe mila mahakatoa mihaino ny teninao zay Andriamanitra dia tena nampianatra anay indray ianao tamin'ity androany ity dia nihainona ny feonao Jesosy Kristy Tompo ianao ilay mpaminany ilay mpisorona be izay mivavaka ao anay ilay mamitra-pihavanana anay amin'ilay ray Andriamanitra ilay ray Andriamanitra avo indrindra dia isaoranay anao zany satria lehibe ny fitiavanao anay Jesosy fa manomboka androany zay dia tena hoe akatoa hihaino ny feonao hihaino ny torolalana izay hitondranao anay tsirairay avy ka raha hiala eto zay Jesosy dia tena hoe hofikirinay aty anatin'ny fonay zany teninao zany ka anova ny fomba fijerinay ny fomba fiainanay zay ka tena andeha araka ny sitraky ny fonao hihaino izay lazainao Andriamanitra dia isaoranay anao zany teny zany ka aoka izany teny zany tena hoe zato aveny aty amponay tsisy ho latsaka tsisy ho latsaka tany tsisy ho raraka zay teny zay nohainonay teto fa hitondra famelombelomana ny fiainanay satria fantatray fa zao fikelezanay na fikirizanay zao dia izy valy lehibe tokoa ao aminao Jesosy satria ianao nefa kolokolo anay ianao efa manonitra an'izay rehetra alany teo anaty teo amin'ny fiainanay izay rehetra mety matimaty teo amin'ny fiainanay izay rehetra very teo amin'ny fiainanay dia fantatray fa oneranao zato avoeny Jesosy malalo dia ankehitriny Jesosy mitondram-bahavaka manokana amin'ny firenenay tsisy miafina aminao izany firenenay izany fa firenena tena hoe mila anao Andriamanitra mila ny fanatrehanao mila mihaino ny feonao mila ny toromarika torolalana fa aminao izany firenena izany satria mbola miaosa mbola miabakavaka mbola tsy mifikitra aminao tsy mifantoka aminao mbola tsy manaraka an'izay lazainao izany firenena izany Andriamanitra dia angatanay androany Jesosy mba ho kasihan'ny fanahinao masina izy anirao any aminjery tahaka ny Gehazy mba tena tonga ny vahoakany malagasy ho tonga saina hivavaka anatona anao ame lanjany bebe kokoa anao Andriamanitra ary tena hihaino izay lazainao satria be ihany ny mivavaka ao Andriamanitra fa tsy makatoa tsy manao izay lazainao tsy manao izay sitraponao dia ampianary manomboka Jesosy ny vahoaka malagasy tena hoe anao sitrakao satria sitrakao ihany no ahafahan'izany firenena zany hitsangana ahafahan'izany firenena zany handroso satria raha tsy misy ny feonao ao dia tena tsy izavatra
androsonao jesosy aty zavatra hitsanganao tsisy fitahiana hitidinao satria ny feoanao jesosy ny tena ilaina eo amin'ny fiainan'izany vahoaka malagasy zany dia kasio ny fon'ny vahoaka malagasy tsirairay avy mba tena hitianao mba tena metraka aloha laharany ianao eo amin'ny fiainan'izy ireo satria izany tena ilain'izany firenena izany jesosy dia jereo amin'ny aindra fonao io firenena io jesosy malalo dia mamindrafo amin'ny firenena io jesosy tahaka mamindranao foan'ity vehivavy ity jesosy no mamindranao foan'izany firenena izany dia mintsy matoky jesosy fa ianao efa hiasa efa hiaino ny vavaka izay nasandratray teto dia raha andeha hialy eto izay jesosy raha hialy eto amin'ity fotoan'ity izay jesosy dia fanatrehanao anaraka anay amin'izay rehetra alehanay raha tory izay dia ianao no efa mety romaso mamy anay raha mbola hiasa zay na fo izay dia ianao koa jesosy ampatanjaka ampahery anay dia misaotra jesosy tamin'ny teninao dia voninahitra sy ny tera teo anao rehetra ihany alleluia amen. Alleluia, mankasitraka ianao raha mba verika tao anaty manty izany jesosy amalifitianao dia mitombotra sy fahasoavana hatrany miareza foana amin'ny asan'ny tompo dia misaotra petsaka ihany koa ndrana Fabiola tamin'ny toriteny raha Marguerite tamin'ny vavaka fanomboana dia anareo rehetra izay nizara fahatsapana sy anareo rehetra izay nanao commentaire sy nanao tikateny amin'ny teny vahiny jesosy amalifitianao dia misaotra anareo rehetra izay tonga teto ihany koa jesosy amalifitiantsika tsirairay avy dia mitombotra sy fahasoavana hatrany dia izy hanombotra ny hery lany dia tahiny tompo raha mbola songa amin'ny raolandra jesosy ka tahiny tompo vilana somatsara tsika dia raha piso tsika dia efa eo aneto pitra amin'ny ora tahaka izao manao tonga izany dia afaka mihain'ny akiradio point radio 1 2 3 4 5.com akiradio point radio 1 2 3 4 5.com misy toteny isaky adiny telo amin'ilay amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ilay amin'ny efatra ny fito amin'ny folo rano hoe tahiny tompo taontsika rehetra halleluia amen.